kolokolo mambotry fireneny kolokolo aoka zay ny kolikoly kolokolo mampandroso ny tanàny kolokolo fandaharana ho fanentanana momba ny aty amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena iadina amin'ny kolikoly voarary rakama voararany lalama aoka zay ny kolikoly ako ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena dina amin'ny kolikoly tamin'ny herinandro ny tale général ny bianco laza eric dona andrenirina ny vahintsika fankalazana ny ezinezina no natao teto fianaratsoa tamin'ity andia ndraiky am'roapolo sy roa arivo amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena dina amin'ny kolikoly napetraka ho loha hevitra moa no hoe famerenana ny arenina azo avy amin'ny kolikoly ho antoko ny fanjakana tandalàna ny okizay ny kolikoly dia te-anohy hoe mba hahafahany malagasy misitraka ny anjara masoandriny ary anisany ambety teninao zay ka ny fomba fijerinao ny tamin'ity taon'ity tafapetraka ave zay dia araky ny voalazanao teo moa ny loha hevitra zay nyfidina raha ny fankalazana teto madagasikara dia mifanindran-dalana mihitsy amin'ny loha hevitra zay noraisiny firenena mikambana zay apatsahivoko eto fa ny hoe zonao a fanambo ho anao a lavo ny kolikoly dia ny fandavana ny kolikoly araky ny efa ambety tenitsika isan'andro vaky dia zay fiovampetsika makany amin'ny fandavana izay a no matimatesatsika ary mahatonga atsika milaza fa ny hoe ny pakady pirenena iadina amin'ny kolikoly a dia maro lafy fa mifototra amin'le singa telo zay tsy azo ialana mihitsy aloha hatreto dia ny fanabeazana fisoroana sy ny fampiarana lalàna ny loha hevitra dia mifanaraka amin'izay famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo sy ny arena azo avy amin'ny kolikoly zavatra misy manko hatreto dia mbola tsy mipetraka aloha ilay rafitra atoaty izy araky ny efa fantatsika ombienymbieny tao anatin'ny filazam-baovao dia ny hoe efa nonanina ny ditsim-panjakana mahakasika ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra sy ny arena azo avy amin'ny kolikoly miandraandra ny fametrahana an'izany isika dia feno ilay rafitra banga izay rafitra farany any amin'ilay vakana makany amin'ny fanjariny ny ady amin'ny kolikoly aoka zay ny kolikoly satria raha ny fanadiadiana izay ialoavan'io famerenana fanjakana io dia somary ataoko hoe sematsembana ihany hatreto aloha na dia misy ary mivokatra azo satria zavatra misy dia ny hoe ny arena rehetra zay azo avy amin'ny kolikoly dia tsy tena hita loatra ahoana ny anaovana azy hany ka nyrona tany amin'le hoe famonjana ny fitsarana sy isika rehetrarehetra mpiara-mitolona ao tanatin'ny ady manomboka izao zany dia azo andrandraina ny famerenana amin'ny fanjakana ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly ary raha ny braoma leo tena dina amin'ny kolikoly manokana dia efa nametraka ny antsoina hoe enquête patrimoniale amoahana an'ireo vokatra sy ny harena ny isany ny hadiriny ary ny ataoko hoe ny sokajiny ireo harena azo avy amin'ny kolikoly efa nisy nanomboka an'izany tsika tamin'ity taon'ity ary inona fa hanamafisana an'izany mandritra n'izay fotoana ipetrahan'io rafitra anankiray io zany dia hanjary ary otoa ilay faniritsika ny amin'ny hoe hampisitryka ny malagasy ny anjara masoandro satria hatreto aloha rehefa averina amin'ny fanjakana ilay vokatra azo avy amin'ny kolikoly dia tsy tena hita loatra ahoana ny anaovana azy fa manomboka izao rehefa hoe haverina amin'ny fanjakana ny harena sy ny vokatra azo avy amin'ny kolikoly dia avadika ho fotodrafitrasy ireny mba hisitrahan'ny malagasy ny anjara masoandro fanotaniko anankiray anisany nahitsy-toraka sy mivantana ny fomba firesaka ao andriamatoa général tamin'ny fionana teny amin'ny ivon'ny antenimeran-doolona ary vao resaka izay teo ihany koa dia resy lahatra ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpikambana ao anatin'ny saky amin'le hoe fampitompona ny ady amin'ny kolikoly ary tsy misy afa-tsy ny fiarahan'ny olona mientana ny ady amin'ny kolikoly efa tamin'ny taondasy izay nivoizitsika manahoana ny toyany ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly moa dia mitovy foana satria nanomboka tamin'ny ataoko hoe ny tantanana ny braoma tena dina amin'ny kolikoly dia napetraka izay hoe fandraisana andraikitra sy fandraisana anjara ny olom-pirenena zay resy lahatra dia mitoy zany ary voalazanao teo ny lahateny nataon'ny ramatoa sekretera jeneraly zay misolo tena ny ministra ny fitsarana mpitahiry ny tomboka sem-panjakana ny amin'izay lafiny anankiray zay ny zavatra tsy maintsy ironatsika atoato dia ny fanamafisana indrindraindrindra raha ny eo amin'ny lafiny fanabeazana aloha satria le fandavana kolikoly aloha dia ny fanovana ny toe-tsaina dia ho ampidiritsika rehefa nampidiritsika ho ampidiritsika bebe koa eny anivon'ireo le lenta avoavo eo amin'ny fampianarana ny taranja zay ady amin'ny kolikoly ndray andro ny fankalazana toy izao andriamatoa généraly mandavataontsika miady amin'ny kolikoly tatia fianaratsoa ihany koa ny nankalazana ny andiany voalohany amin'ny androm-pirenena ho an'ny tanora mandala ny famarinana sy ny fahitsinina ny afatra azo lahoentina satria fanetanana ry izy tafiditra ao anatin'ny asa fanabeazana izany zavatra zany ny afatra dia izao araky ny voalazanao teo ny tanora ny antokonao avy raha ohatra ka sika sianao efa oloha ihany tsika kosa tsy anaiky ny zanakitsika oloha tsisy manaiky an'izany hoe ny zanany oloha ka
sika dia misikakolotra mba hatongavana any amin'izany hoe fiarahamonina tsy misy raorao zany ary ny tanora no andrandrayntsika hanarina an'izany miasitsika mba ho tanora vanina ary tanora vonina ny ho tompon'andraikitra rapitso rafakapitso